ho amintsika manakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Amin'ity andro alarobia 20 aprily 2024 ity riavana dia ny anjara mofinainantsika dia ny epistiliny Joda 5:7 ka 5:20. Milohan'izany hivavaka isika. Dia raha sy misaotranao izay raha eo no ny indra fotsy hitalany izay mbola nataonao taminay, irinay sy angatany andro aman'alina, ny ahatonga anay avita manatsara hatrany ny fifandraisanay aminao ary ianao koa hiasa tanteraka izany mba hampifamatotraina anay aminao sy aminay sy aminay mpianakavy finoana ka tsy saraka ny mpianakavy finoana fa handroso hatrany amin'ny fanomponanao sy anatsara hatrany ny fifandraisana aminao. Dia miteneny anay ianao Jesosy mba azonay mahafantatra fa ianao dia fanavotanao anay mandrakariva. Saotra raha izanaka fanamasino. Amen. Ny Joda 5:7 ka 5:20 no anjara mofinainantsika ho amin'ity alarobia 20 aprily 2024 ity, ho soratra hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsarovinareo malala ny teny voalazan'ny apôstôlin' Jesosy Kristy tompontsika fahiny, fifanilaza taminareo hoe izy amin'ny andro farany dia izy mpaniratsira mandeha araka ny filany ara-tsim-panahiny. Ireo no mahatonga fisarahana dia olona araka ny nofiandry fa tsy mamanana ny fanahy. Fa ianareo kosa ny malala dia ataovy izay mifonareo amin'ny finoanareo masina indrindra, mivavaha amin'ny fanahy masina, ary tehirizo ny tenanareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra miandry ny famindram-pon'i Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana manakizay. Ary amin'irao fo ny sasany izay mihanahana, ary ny sasany kosa sareo avy amin'ny afo no famonjy azy, ary ny sasany indray amin'irao fo amin'ny tahotra ka makala na dia ny akanjo voapetipetiny nofo azy. Ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitoana ary ametraka anareo tsy hanatsiny anoloan'ny voninahiny amin'ny firavoravoana ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny talohandrina sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Ray masino manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny epistiliny Joda dia voalahatra amin'ireo epistily izay natao ampaherezana ny olona handroso hatrandry ho amin'ny fanarahana an'i Kristy ary hitahirin'ny tenany ao amin'ny finoanan'i Kristy ambaram-piavan'i Kristy eny amin'irao lanitra. Hita mazava izany amin'ny hoe ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masin'olona miandry ny famindram-pon'i Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay. Eto riavana dia ambaram-piavan'i Kristy eny amin'irao lanitra dia isy mpaniratsira, isy tarika ny olona ho amin'ny fiemorana sy ahatonga ny olona ho amin'ny fialana amin'ny finoana velona. Koa tsy magaga ny epistily ho an'ny Joda raha mampaherin'ny olona tehirizo ny tenanareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Atsarao riavana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra amin'izao fisian'ny fiboana izao indray. Atsarao okanao tsy miketraka na dia katonazan'ny fiangonana, fokanao hiroso hatrany ho amin'ny fanatsarana amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Tsy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ihany fa ny fifandraisan'ny olona akaikinao koa sy ny manodidina anao amin'Andriamanitra, satria eto misy adidy vitsivitsy apetraka amintsika izay matahiry ny tenany ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Amin'irao fo ny sasany izay mihanahana, amin'irao fo koa ny sasany izay mora voapetipetiny faratsiana eto amin'ity zao tontolo izao, ary sareo amin'ny afo no famonjy azy. Riavana, tsy avelan'Andriamanitra tsy ho tompona anaiky isika amin'ny olona akaikisika sy manodidina antsika, indrindra amin'ny namantsika izay mpiray finoana amintsika, satria misy amin'izy ireny tena miravoravi-tanana, tena ketraka mihitsy, ary loza azy misy amin'izy ireny tena miemotra mihitsy, ary voalaza ny soratra masina fa izay miemotra dia miemotra amin'ny fahaverezana. Koa ianatrehan'izany tao amin'ny manodidina anao, ampahezo ny manodidina anao. Jesosy efa niteny tamin'io tamin'ny Petera indray maka hoe
ho avy ny fotoana hokohony satana tahaka ny kavary ny fononareo kanefa na dia zany aza miantra aminareo petehaka za efa mivavaka aonao a mba tsy holevina ny fonao ka rehefa mibebaka anao a ampahiresy koa ny galanao diavana maro ny olona zay mila iraviravo-tanana amin'izao toetra raha sy fahafatesana ety aretiny ery fahaverezana asy etsy maro samihafa no zavatra manjo ny fiainan'ny olona menatrenyzany rehetra zany ny fifandraisanao amin'Andriamanitra atsara ao an-trany ary zay ny baiko ho azosika eto hoe aoka androso tsara amin'ny finoana masina indrindra ny finoana an' Jesosy gava no azo masitraka eo anaten'Andriamanitra mino an' Jesosy dia lazainy hoe zay mino azy a no tsy elohany ary mino an' Jesosy dia ataony mahita fitio anatrehany ary mino an' Jesosy koa dia mahita ny voninahitr'Andriamanitra koa anatrehanyzany aoka ianao androso hatrany amin'ny finoana ary kolokolo tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ary ampandrokoa ny hafa zay manodidina anao a aza veloketraka izy a satria ampahirezonareo ny lohalika malemy ary ampahirezonareo a ny tanana miraviravy zany no adidiko sy andidinao a ary favavaka sika mandrosonao hatrany a amin'ny finoana masinimina ary terizo ny tenanao a ho amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ambara-piavan'i Kristy eny amin'irao ny lanitra amen misaotranao zay raha eo fa mivantana ho anay indrindra ny teninao zany tsy sitraka ao zay mantsy raha memotra fa raha memotra dia memotra amin'ny fahaverezana ianao mantsy efa nalavitra anay efa niantso ny anaranay ianao ary efa nilazainao mihitsy hoe aza matahotra fa efa nalavitra anay ianao efa niantso ny anaranay ianao ary lazainao mihitsy fa anao zay iza moa marombaka ny ampelantananao ka tolotra hoe ampelantananao mandrakariva ny fiainanay ninavozany mandrakariva koa ny fanoloran-tenanay ka tsy ekeka foana zay fandroso amin'ny asa tsara sy ny fahavozana amin'ny zavatra rehetra satria zany profo fa velona amin'ny finoana ty anatinay tsy voafatotra ary tsy voagetsa ary mahefay dia ataovy aminay zany finoana zany Jesosy ambara-piavinao eny amin'irao ny lanitra dia sitrakai ny ary hivavaka hoe rainay izay ny an-danitra mamasina ane ny naranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ity an-tany tahaka ny an-danitra mena iny amina sahazo anay ary mamela ny herokay tahaka namelanay zay meloka taminay aiza mitondra anay mifakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen raiso ny tsodrano zay tononona amin'ny anaraisana karifana masina ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitohana ary ametraka anareo tsy anatsiny amin'ny voninahiny enolohan'ny voninahiny amin'ny firavoravona an'Andriamanitra tokana mpamonjy atsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ane ny voninahitra sy ny fahalebiazana ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny talondrina sy ankehitriny ary mandrakizay amen voninahitra ane ho an'Andriamanitra gregany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen